Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDV. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fomba. Nosoratany Aingon'ny Fity, hovelominy Rakoto, Faly, Sinaizy, miaraka amin'ny Niravo, Onymiajanirina ary Oly. Nandray feo sy nanatroposa, tovy razana mamonjy sy oloso. Ity tantara ity dia miresaka ny fomba anankiray zava-misy tena marina mitranga eto Madagasikara. Manao vonjy. Ary inona ataonao eto? Mandindinika zavaboary. Ka sady mahafinaritra nge ny asa tanan'Andriamanitra. Avy indray atao kaketo e. Maika ange ary vonjy. Tsy kiaritry ndivy hoe manome sary miendrikendrika ino no raha onio zao ka. Ohatrany hoe manome sary fozany tokoa e. Hitako ianao mifarinako. Mahafinaritra. Ka aza mbola mandelo fa ndao hiarakaka fafinaretana andinika ny zavaboary eto tsika. Fanasany zany raha matokelika asa rasahanao lavina na tsy. Anasa ihany ve ianao dia tsy mba hisakafo no anasanao voaray zay tompoko. Dia ho tanterahana manaraka e. Fa miavaka kokoa ny atsarandringa eo anivon'izany rehetra izany e. Indrindra zavaboary kanto sy mendrika indrindra. Mateza jerena sady tsy mba makaleo tia. Aza dia be filazo eo rery vonjy marina loatra zany tsy azo lavina. Indrindra dia haingo mandravaka n'izao tontolo izao e. Ny fihetsika indria dia manerana ny tontolo. Ny fijery indria masondrina. Ohatry ny tarabolana malefaka amin'ny alina. Fa tsy ohatry ny masoandro mibalika kosa amin'ny atoandro. Ny hoditry indrindray malandilandy tsara ohatry ny okizay fontsy fa andro dia atory ampitoerana eto anaovanao azoko. Matoy fa tsy maninona e. Avy mikiny atao tratrako sao dia mijereo. Sa masosotra re Mengaly ahoana ianao? Tolozanao mibanjina tsara fotsiny. Mengaly tia Andria. Andriamanitro, fa nahoana e? Fa dia nahoana loatra n'izany niara-ny soloza be izao? Fa inona ny ratsy nataoko? Inona no teniko any amin'ny toko semba niasaka nanahazafatra ery? Iary okizay anaka. Okizay. Iry firangerineny no hitako tany. Eno nalainy saina everiko sarobitin-drindra taty amiko sy no atsaiko fatratra. Firy ara-batana ihany ndraiko. Tsy
Ketra ra-batana ihany miatra tamiko fa nanjary voatra amin'ny saiko mihitsy. Somba iny vatako dia simba niaraka tamin'izay koa ny saiko neny. Mitony aloha ianao anako. Tsapanao izany fa. Tsapako anako. Tsapako maninona tsara? Tsapanao? Fantatra tsara izany nataony mihatany. Fantatra izany? Mitony aloha ianao anako. Hotony ahoana e? Raha ianao ve ny teo amin'ny toerako dia hotony ianao? Ary ahoana moa izany nahalalanao an'izany fa ianao asa tsy tany? Sa efa nifanarahanareo? Sanadiko zanaka. Zanako ange ianao e. Fa zanany koa nge aso adininao e. Sa tsy tena raiko ilay tsy matahotra an'Andriamanitra iny? Satroko mihitsy. Ho lefilefy kokoa raha izay. Saingy tena rainao izy anaka. Ka nahoana re? Nahoana izy nanao anao ohatr'ireny? Za izay zanany fady azy. Dia nahoana ny nanaiky ianao? Fantatrao izany nefa tsy mba nanakana ianao? Diso ianao anaka, diso. Efa nanao izay azoko natao mihitsy mba hierovana anareo zanako vavy saingy tsy afa manoatra e. Ny fomba ratsy tsy hiala aminy mihitsy. Nampitandrina azy fatratra ary nandrahona mihitsy mba tsy hampiatra ny fombany aminareo tsony. Kaka nefa omalina indray tamin'ny angaly fa niakatra ny rivinareo. Tsy nasaka anazy mbola tsy niova izy mifona anaka. Izay izany no antony ankalan'ireo zokiko vavy azy. Hitafita dia manao tsintsinina nahitany masoandro izany zareo fa nisy antony tao. Izay izany no antony. Fomba ndrasan'zareo efa tany aloha tany io anaka. Vao manombotomboka manana olo-tiana ny zanany vavy dia tsy maintsy ataony iray ny tondreny. Fa nahoana azy neny? Noho ny antony maro e. Ao anatin'izany no hoe rainy ny karakara sy ny kolan'ilay zaza dia ny rainy ny tokony notolorana ny fahadiovana. Lanitro dia nanaiky an'izany ianao? Indray dia tsy mba niado an'ny zanako fa dia manaiky lembenana fotsiny. Inona zava-dehibe aminao? Ny fomba sa ny zanakao? Efa tena nanao izay azoko natao anaka fa tsy nasaka anazy. Neny misy mitady ianao? Raha nandray andraikitra hatramin'ny voalohany ianao dia tsy nitsatsatsa ty mihitsy izao e. Diary ndry fa maninona koa indro neny tsy haiko izay mankisitontsitina azy iny. Mety miady angamba izy toky. Sady efa hatry ny maraina iny ny tao amin'ny efitranony tao fa neny io. Fa maninona ho andry ny tao malimilimy be sy tsy be tiany izany e? Marary? Tsy maninona ka. Aleo andeha amin'izay. Andray, sady ve? Aleo aloha avy eo ka. Sady tsika nge tsy be intsony misy mahita azy. Tokony efa nomakomana amin'ny mariazintsika amin'izay marina nge. Rato kely dia salamo re? Miarahaba ary vonjy tonga aloha ilay zay lahy zany e. Zany ve? Ka leo ary aloha iodikodina kely vetivety dia avy eo makany lahy eo e. Arono aizaki mingaly. Any an-trano izy? Mahazotonareo fa hiala vetivety aloha e. Eny ary aza mandeha ianao fa za koa nge efa andeha diary mbola misy zavatra atoko maika ho any an-trano toky mifampiantso ihany tsika. Bisou. Ok ary veloma toky mandra-piona indray ry vonjy eny akia dia mampamangany amin'ny mingaly any yo. Ary le tsy tia malasa saina ny lahy. Ndana le tsy izy aro raha tsy fony lahy fa tsy eo ela manara-maso aty amin'izay le tsy ny maso efa dily izy oletery toky misy inona letsy inona lesy ny tsy milamina sa ny famalindray nareo teo ka raha velitery vontsy tsy mahatsikaritra hoe lasa nivoabe zany diary tsy azoko nova hoe ahoana ly ty ivelany aloha tiako tenenina akoatra ny fiovan'ny fetsiny lasa saina lava zany sy oatra miataka zany zany ve ny fijeriny azy miova be tia ny vatany oatra ny elako letsy asa letsy fa elany miaraka aminy dia tokony alalan'izany fa tsy za kosa nkely tiry toky
Fahoana le sovotsy. Miaraka angala sy miangaly. Tena tiako le sinisipa kely iny. Zao mba andraso le tsy zay dia ampiarahana andarahantsika. Matotra ve zany resaka enazy zany? Toky za ve dia vazivazy amin'izany. Ampiakariko le tsy izy iny fa efa lasa mitateraka ny foko manontolo sy momba rehetra. Milay le izy zany e. Izy mirahavavy zany dia tsika mirahalahy. Zay ampiadalitsika ireny fanampirany ireny. Kanto sady fatratra loatra nge tia nitaranaka izy mivady ireo e. Surary karakaro aingana ary ny an'ilay isany. Teneny lako e. Sao dia hitan-dadasinay eo koa ka nahirana ka maninona nefa nahitany azy tonga dia tsorona hoe zany miaraka amindry ary vaditsika fa tsy lalofitisa natria aza dia mampiresaka eo rehefa vonjy mampiresaka ahoana koa hoe marina zanyko resahako dada sy neninay dia iseho any aminareo zay amin'izay atambatra ange mary azytsika sy ny antoky feno ty ve adaly mingaly inona mahatala amin'izany nga tsy fikasana tsara zany amindrika mbola tsy ampitoana ary vonjy dia maninona koa nefy firofiry zao ny ankizy tsy ampitoana manambady amin'izao fotoana izao ka ohatrany efa manaiky ny soratana izy ireny aza ny firaisanako sa moa mety foana hatramin'izay ka tsy haiko fa sao dia maika loatra koa zany vonjy ka sika aza mbola tsy mifampizaha toetra tsara kory ve dia ory mingaly aiza moa nahitana an'izany raha tsy mivady ny olona nge mahay manafika lema ary mingaly soa dia sotokan'izay eo ndre afaka hoe mody tsara fanahy izy mialohan'ny fanambadiana dia rehefa tafety tao ndre mahita azy ka eny fa za manambady zany koa nge tsy kilalao ka hoe azo andrakandramana na tsapatsapaina toy mitsapa koa hoe rehefa tafiditra eo ianao tsy afa miala tsony firofiry moa ny tanora amin'izao manenina noho ny fanambadiana aloha loatra sy noho ny sy fitandremana ny tenany raha sendra ny olotsotraka indry tsy maneno izany ka ahoana ary ny afatarako fa olona tsara ianao e manahoana aloha ny fijerindry ahy mbola tsy hitako tsara aleo ary aloha tarafiko e ary sao dia mba tsy tia kosa ary ndre io dia mody zany eo efa fangatahana andreo ravaka ny tokantranoko indre zany eny e aleo tsorona hoe za tsy dia mahay romantisme be ohatra andeny amin'ny orona tsara reny raha toka tsy maharesy lahatra indray ny fomba firesako nefa aleo andramana ary finary dia ataonao e mitsangana to fa mamenatr'olona jereny raha tsy aty amiko daholo ny mahazo mpandalo hoe misy mijanona mihitsy azy ka tsara nge zany ry mingaly eto anatrehan'ny tany sy ny lanitra ary ny vavony belona maro mihitsy no ataoko ny fangatahako raha koa to ajonona tiavina mingaly ekendry ve ny ampiakarako andreo ravaka ny tokantranoko ary manome toky aho fa hovady eny sy manaja ny tokantrano ho ray fitaratra ho an'ny lodiny sy faratsika atalatala mihitsy ianao tika tena tala amin'ilay tanteraka ary mingaly miandro izay valy teo indrindra jereo koa reto mpandalo sy mampiaraka ohatratsika fa tena lenina be nge manao izay mahamenatra mihitsy ianao ty manaiky ary ahy e manaiky apakarinao raha miadamanana vonjiny aina etsy ho feniko izany malalako izany ary hitandre fa tsy tsika ihany nafatana ny olona fijerikaza matsiara ny tena koatra miheny ambony alitara sahazy avy izany mingaly tena mametiko indrina ay tsy miasa ny fitangorongoronina ihany na ireny mpanao mazireny ihany ny mahavory olona ohatran'izako dady fa iny dia ataonao ty tsy tahotra tsena tsotsony mihitsy dia mamitena lehilahy tia maso mahoaka azafady raha misefa manginy lahy tia manginy lahy fa mbola ny zanako zao ny resahako dady aza vononao kosa aloha ambainao e lehilahinao miangaly miteny tsara aminahy fa mbola tsy ampitoana ny zanako daladalo ihany ny zanako fa ifakahitsika ka tsy anadala zany tompoko fa tena ty ary vonona ny apakatra azo vady mangina letsy e manginy lahy ho velomin'ny lahy amin'inona ny zanako ho volany tezany lahy an'io sangany lahy manoatra noho ny lolo fanta io aza tsy hanana ny lahy akory ary ianao lasa namoty aingana
Manan-jo ity izy ry dera. Efa 12 taona ange izy e. Taonany lasa loloatra kosa miangalina izany azy e. Tsy ampitoana akory de fa tsy menatra fa mifampitaritarika amin'ny lehilahy eraky ny tanàna. Zao no lazaiko anao raha matotia. Firifiry moa ny ankizy amin'izao no mifamotika fotsiny. Voka tsy nirina. Fa nalanjaza ny vokany avy eo. Satria mbola tsy taonany anao fity nefa de joboka sady. Ao rehefa teneniko izy avy eo. Masanoko. Zaza ely sy mora tenenina ny ary eny. Izy zao no mahalala na efa nysimbasombainy lamboto tany ny zanako iny ka. Fantatro tsara hoe zanako ry dera. Olo-kendry ny ary eny. Ary mahay mitandrina fa ianao ve malala zay nataony tany? Efa hoe dera. Tsy niova ary tsy voninkiova amin'ny toetra ratinao io zany ianao. Fantatra nefa tsy fahasarotam-piarin'ilay tony ray miarino zanany mahatokanao toy io fa ny fomba ratsinao mihitsy. Zanako iny e. Ary manany amin'ny hoaviny ah io. Tsy lamboto reny kosa aloha no animba ny zanako ry avy fa ianao rainy. Ianao ny tena manimba ny zanakao ary ny fiainany manontolo mihitsy ny simbainao e. Za kosa aloha no mamelona nikolo azy mba ho votravotra toy reny karary ny ray zany no akany tsara eny amin'ny voalohany. Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ry dera. Tsy rarahako zany. Ary minoa ianao fa tsy avelako anaparanao ny abianao mihitsy ny zanako De inona raha hono no ataonao anakananay inona? Fa nahoana ry Andriamanitra ny de biby olona tsy misaina toy izao no menao vadiko e. Ianao mihitsy koa ny tena diso hoe faza manetsika elikeo e. Ianao no te hiteraka vavy be lehibe any. Efa hainao tsara ny fomba nay. Impilombana ny ela fa mba nomenao moa tsy nomenao ane. Mba maingavy anao ry ary dera. Lehilahy-palaty. Ataoko daholo resy tianao ninona fa avelao ny zanako e. Ninona angatahanao de ataoko e. Fa na de ny aiko aza no atakalo ny fahafanjanako anatrehanao. Tsy misy azonao atao zany. Tsy misy mihitsy. Lera matoty ve tsy mahalala ny atao hoe fomba io. Azafady manelingelina anareo. Aty ambadika aty raha. Zany io ianao. Fa ianao mihitsy mampifamaly ana eto zao. Fa maninona eny? Beloha izy de izy indray no manitsika eliko amin'ny ranomasy io e. Fita fa tsy mety ny nataony mbola miaro azy ihany ianao. Nefa de masoko zao no mahita e. Fa hono firotoana moa ianao miangaly. 12. De reny sady no ataonao. Aiza moa hiditra amin'ny lohanao tsony ny fianarana. Olona nala fanadinana ange ianao miangaly. Fona fa tsy anao tsony. Toka andeha hipetraka any amin'ny zokina eny Antananarivo Fa maninona ary diary de ahoana zany ny amintsika? Tsy mampiova ny ninona amintsika ange zany ny fikarakarana mandeha eny any. Mampiova zany ry diary tsy ahitanao matetika atsony ange ahy zany. Fa ahoana misy olana angao aminareo? Ny fifankatiavana ny zava-dehibe ry Toka. Tsy ny fifanalavirana na ny fifanakekesana. Tsaro fa tiako foana ary tena tiako ianao. Fa misy olana angao ao aminareo ny tapakevitra tampoka ny amin'izany ry raha misy olana tsy malala de tenena fa inona fotsiny mampifankatia antsika. Erahana mama zany efa zatra misy andringy ahy. Ohatray fa manino ry diary Tsy haiko fa malemilemy be fa maninona ho andry andao any amin'ny dokotera ka. Tsy maninona ange fa mety ny vavoniko fotsiny mihetsika andao mihitsika sady tsy mila mandeha lavitra angetsika fa mbola ao an-trano zao neny. Tsy maninona ho azy fa ianao koa ary mipetrafatsy. Fa maninona ry diary lazao azy mahazo andry. Efa hoe tsy maninona ho fa za terina rary fotsiny zany koa ianao koa mandreraka. Ka mpitsabo ngeny iny ary afaka anampitsabo andry raha misy olana ara-pahasalamany ry ary mbola tsy nahita andry malemilemy sy hafafa toy izao mihitsy ka manany amin'ny fahasalamandry ka andao ianao ka efa hoe tsy andeha fa za terena. Ary aleo andefa manirikiry koa ianao. Tsy azoko mihitsy koa no tokony mahakizitin'andry amin'izany mba te hanampy andry fotsiny ahy. Sa kosa misy zavatra fenindry aleo za andefa. Tsy misy mialy zany eo ry diary mila mazava ny resaka. Resaka? Zany fa resaka inona no tianao hazavaiko
ka zay tsy milamy maritra tsapandry ihany ka. Na felina toy inona aza nge tsy karotra eny amindry ihany nefa ny vavandry no ilaiky misokatra. Fa ny olo tiany izany tsy famitaka ary diary a. Ka teneno aho hoe misy inona. La zaho vonona any anampy-ndringa ahy. Ary aza mihanahana fotsiny io raha misy olana kila zao. Ineno ndria? Ka raha ny marina nge ny fantatrao dia mety tsy tianao tsony ahy. Mety ianao mety hoe hanajana tanteraka ny fikarakarana ny marasitsika io. Diary jero tsara nge ahy tia andry sa tsy? Tena tiako ianao fa le tiako ianao ihany hoa tiako fantatra fa tsy ilaiko ny toyany. Ka zao eno tsara ary raha tsy ny vavandry mihitsy no miteny hoe ajany io ny fikarakarana io fa tsy tianao tsony tsy mijanona io mazava-ndry satria tsy hanao an'izany mihitsy fa tena tiako ngendry. Indringe mpanjaka vavy ny finidiko tao anatin'ny maro anjaka tao boky fa inona manahirana ary diary jereo nge tindry raha tsy mahay kely laly maso beko. Ratsy tareo ngendry amin'ilay andro ray fa ataovy tsara aiza zao le tare dongadonga kely teo. Dia tsy tianao tsony. Tiako foana ho andry fa mba miteny kely fotsiny sady aleoko ihany aloha mitoejaza. Dia tsy vo mivady akory ve tsika dia toejaza zany rehefa mila maniny ahoana tsara ry diary. Be vokary toky inona ary ty lazainao? Saika tsy nino mihitsy ny saiko fa teny amin'ny dokotera dia nolazainy fa hoe mitoejaza efa rovolana. Fa iny ty tenendriry diary aza dia manao sangratsy moa ny fianianandry tamiko momba amin'ny fahadiovandry ary toy ninonako sy hoe molisary mbo aly fotsy manampirofo an'izany mandritra n'le andro malazantsika nofinofiny rahana ka ahoanandray ary. Nofy ihany zany toky fa ahoana nofinofy tsy tanteraka na dia fandriana tena tsara mitoejaza aho andray marina fa nahoana loatra kosa ary diary manenina ny teny votandry langasy aboboana tena kely ka dao zany re moto hoe fanajana irairaindry rehefa denikeko no ny fitiavana toky atsy zany kosa natoky andry ary diary ary tena natoko jamba mody famotiana ny ivelan'ny nasiona sy navelany meloka tamin'ny fivavahana tarana kely mena rana tsy misy ilana azy tia miora farany amin'ny fikarakarana amin'ny mariazitsika kosa avyarany nitsondromby ao voako toy izao mifona ary toky aleo fa olazaiko anao ny marina rehetra natokana tsy andrenin'inona tsony ahy zay rehetra navoaka ny vavandry atr'izay dia langasy abobo mibetsaka mangina mory toky mba hitaza mikasikasika ary le vavy tsy mitantara ty aza mandehandeha any an-tranonay koa fa ataoko tsara lahazany ny fianakaviako zao zavatra zao lela-paladia mory toky tena tiako anenao aleo zahana zava tsy misy tokony hazavaina tonony amin'izany mitsotra avananatsy raha injaza dia marota toky andraso aloha toky aza velarelo moa zahay malala toky rery toky andriamanitra fa dia nahoana loatra re nahoana maninona ho andry iny oatra ny lasa ny ena be ohatran'izao misy olana anganareo sy toky avela ho any akiny aminay fa nenareo sy vony zao no mba tiako fantatra hoe aiza ho aiza ary ndrio atao bongo maso be foany nenareo any mba tiako resahana fa aza mody avadika andresaka tena mifankatinareo tovolahy-tsotra sady endrika izy iny tsy jereny ivelany hoe manao posiposina tsy lamboto fa tena manam-panahy Say rakitsy dia miona firiko. Na miona aza amin'ny afina fatratra manoatra noho ny ray mpangalatra ireny. Fa nahoana ki? Ka andro dia hita ny dadako.
fonjy aza nge kasi an-tanina mihitsy tamin'izay le niresaka indray mandeha iny e. Zany ve? Ndrive nefa aloha tena tiany vonjy. Tiako izy matoy rahako. Ahoana koa ary izany fanontaniana izany. Ka zao e. Mandehana tonga dia mipetraka any aminy dia manao ohatr'ireny efa mpivady reny mihitsy nareo. Maninona? Zany. Tsy izay hoana vita tsy vody ondry very dia anao an'izany a. Fa mbola tena mipetraka tsara amin'ny toerany ve aloha ny lohandry io sa ahoana e? Mbola io hitandry io iziko. Sa tsy mahita ny lohako intsony ndre? Zao e. Fitiavako indri ny tenenako an'izany. Na miraha mandry amin'ny fotsiny ary ndry ohatra aloha. Andrive adaly. Ndry zokom-banina tenaiko fitaratra sy tarika an-tsary indray tena mitady amarina any akady. Tsy napoizikoa izany. Sa tendry ho potika toy ny endriko ny fiainako dia atolondry foana. Maninona? Fantatra ange fa nisarahany tokony ry satria nitoejaza tamin'ny bany tsy fantatra tany. Diko fanina fotsiny ndry. Satria ndry tao manafina tsy mba mamboraka amin'ny atao tranoko. Satria ve simba ny ndry dia tiandry anaraka ndry koa? Tsy izany kosa ry mingaly a. Fitiavako andry no anroko andry amin'izany. Tsy fitiavana izany fa fandetehana amin'ny lalina. Tsy tokony ho toro hevitra ny zoky amin'ny zandry mihitsy izany raha misainy ndry. Tsy tiako ndry efa raha ohatranahy e. Na mandehana ary mipetraka any amin'ny olo any arivo. Andry azo antoka tsara. Azo antoka tsara amin'inona e? Inona ny tiandry atao fa tsy azoko mihitsy. Tsy tia hamerina ny fahantsoana nataon'ireo zoko teo aloha-tsony ary mingaly a. Tsy mba nampafantatra ny mariny zareo na ahafahako niaro ny tenako tamin'ny mpamosavy malemy tato an-trano. Fa nandosotra ny nataony. Ohatran'eny any. Tsy haiko na ndrahona ny zareo na tsy. Ndrahona n'iza? Aza vao fa tsy azoko ka. Nefa nahotsatohana ny antsary dia anjarako ny miaro anjandrika. Mialata atao amin'ny stada sy neny tato andry. Fa nahoana? Mingaly a. Raha mitoejaza nge a dia tsy hoe izany natitra fa nanaparan'ny olona ny hery sy ny fahefany ahy. Iza? Fa iza nanao an'izany? Lasa ho afa-tsy amelantsika e. Miaro ny tena ndry ny tiako ataondry izao. Mba mailo tsara fa ny amiko efa tsy misy azo atao tsony. Efa simba nitateraka ny fiainako. Lazao ary iza ny ray ny zanakindry? Dada. Dada ho a. Mba efa nahita lela ny fampitatana tamiko ankoatra ny toko moa nareo na dia ray asa. Motsy tato ohatrany foana ny andro toko-piainako rehefa mba tsy any am-pianarana na miaraka amindry makany am-piangonana sy miona amin'ny toky. Langa entindriana diva-teny izany e. Marina izany ry mingaly a. Fa nahoana kosa manendrikendrik'olona sy manosy-pota ohatran'izany mba hanatsarana teny e. Sady zavatra faran'izay ratsy no anendrikendrian'olona. Mampifamototra olona fotsiny tsotro zao. Ka izay ratsy izay mihitsy ny arovako andry mba tsy ho voa. Mangindry e. Tsy mila andrimana ratsy any dada tsony a. Raha indringa iny ko nahoana natao ohatran'izany e. Izy ary mba manolokolo sy miaro antsika fatratra eriko. Ka no izay indrindra ngeno ahy tsy mino ny sofiko endrino avita morona zavatra faran'izay ratsy indrindra ohatran'izany. Ka antanio aneny ary raha tsy minindry. Na iansany azan'izany izy avy ety dia tsy hamelatra. Ary eo ndry voako fa manirikiry ana mijery andry asika. Izao vao tsapako ny antony tsy mba nitenenandreo zoko an'izany zavatra izany taty amiko. Rariny. Iza koa moa no ino hoe raha niteraka ao navita zavatra ohatr'izany. Ary fa ino ty malasa sainanao anaka? Misy olana angany ampianarana reo sa avonary miangaly a? Mbola milesaka angany ianao sy le tovolahy iny miangaly a? Tsy misy ka. Fantatro tsara nge ianao anaka e. Zanaka ianao ka haiko tsara daholo ny fihetsika rehetra. Zany no nitaizanao aritry ny fahakely. Teo anatrehako ny tombonao tamin'ny lafiny rehetra anaka. Dado. Ahoana anako? Fa nahoana ka ihany tsy avelanao amin'ity nefa zoako tsara nge zany e. Ary tena tiako vonjy. Sady marotra fa tsy kilalaona ianay. Efa izany no manairana anjanako e. Nahoana ho ary olo sy romisany tsy mba mamangy vangy atsika ty mihitsy e. Aiza ka natono taona zareo tsy mba miaraba anareo
Fa misy olana anganareo. Zao anako. Tena misy olana tokoa zay fa tsy fenonanao aloha e. Na mbola tato trano raha zareo dia efa tsy nifanaraka firy zay. Reny hitanao reny e. Lehibe moa ny ankizy dia tsy manotsony sy tsy mahalala ny ray sy reniny. Menatra zareo hoe tsy dia afaka loatra ny loharanony pirany. Ary zay nefa nandrarany azy ireo tsy hanambadimbady an'ireny vazaha reny fa Fa naninona kosa nefa ry zareo ny sakanonareo e. Efa reny kosa ve ny anjarany sady sambatra izy menaka fa tonga dia nahazo vady-piavanako. Miangaly a. Tsy tia olona maintimainty toatsenge reny. Ary zareo no manakana andry zareo tsy hoaty. Isika nga mainty fa tsy zarazaraka. Tsy mitovy fidirana aminy tsika e. Zao e. Zay sy ireo zokinao raha teo koa moa tsy dia nifanaraka ka zahany aza misy an'izayko. Ka le tsy nampifanaraka anareo ny tena tiako fantatrako. Fa inona loatra ny dia nampianjana ny tady teo aminareo e. Naditra loatra ny zokinareo e. Dita izay tena nala baraka ary ny oatra ny fefy ka tsy azoko nileferana intsony e. Ny vary tena no nandehanany zareo tany arivo. Maninona? Izany ho fa niezahana ena fiainanareo zany olana zany fa raha tsy mihina anao dia anontaniony renonareo e. Noho ny vola daholo nefa no atony zany. Leo miaina teto anatrehana izy dia nitady izay fomba rehetra e. Miangaly a. Tsy tiako afara amin'izany koa ianao anaka. Izany mahasarotiny aminao. Tsy tiako. Dada, matoka ianao fa haiko mitandrina ny tenako. Ary tsy olon-drasy mihitsy vonjy ka nimbanimba fotsiny. Tena tiana izy ry dady e. Ny ary anako. Tsy te hampalelonao nefa tandremo ny vatana anaka. Tandremo ny fitondran-tena. Tsy tiako ny jalianao Tsy tiako ny hamparary fo anao raha sanatria ka ratsaratra ny olona any ianao. Zanako nareo dia tiako. Mahasarotiny azy sy mahasaro-piaro anako. Misaotra dada. Fa izao tandremo tsara koa sy ny bandy iny fa tsy hamelako raha maninona ianao Toky andraso aloha e. Ao rangandria. Ary inona indray moa ty mifanarakaraka tika Toky mingavy anao mba enoy aloha ny fanazavako. Minitra vitsy fotsiny. Tsy mila miresaka amin'ny ritsony aho tsy efa mazava reny teniko reny. Adoloy zay. Sa mba atao anio moary Toky tena tiako ange ianao e. Tiako no mampirafy ahy Tsy mampirafy anao zany aho tena marina e. Dia lazao fa mitoejaza amin'ny fanahy masina koa zany ry io. Ka raha tsy efa zefako. Tena mba mingavy ry ahy. Enoy moa za Toky tsy efa miana tsisy anao nge za e. Fa zanga moa mivotra sa orona no eny andre efa vita ny amintsika fahazamana tena tsony. Tapy vita ny tantara mazava. Toky azy ilaozanao Oranga fa za mpampiazopazona. Tsy mila andritsony aho tsy mila. Toky toko moa e. Azy ilaozanao moa za Toky tiako ange ianao e. Ary ino ty mahalasa saina ka nga tsy hoe efa tsy maninona intsony dadanareo ke. Te zara manahirana aminao fa matahotra Mingaly. Olam-pianakaviana mantsy le izy nefa tena mila mizara mahazo amin'olona. Eny ka tia vonona ny eno ndry ary sa tsy mahatoky andry ndrika. Olo tiako ve moa tsy tokisako e. Gaga mantsiko ka ambaro ary misy inona ry Mingaly. Mafy amiko ange ny eritreritra fotsiny izany ry ary ny vahaolana hitsako fa mety aminao zao dia mipetraka ny rivo. Andray manorina fiainana vaovao e. Mingaly ry neny ny tiako iangaviananao mba resy eo lahatra izy ho any. Tsy tiako hiainana isedra ny zavatra hitako ny zandriko. Efa nareo roa vavy mihitsy ange no hoe kasaina alefany e. Fa afenina amin'irainareo so ataon'io izay anakana anazy. Tsy hitako mihitsy atao anaka. Mila ho lasa dala mihitsy mba hitanao tsy maimboly maso sy midy lava ato trano ato.
Maraly miaraka aminao anaka nefa ndrisy tsy mba afaka manoatra. Izay nina. Tena reny mohaka ve hatramin'izay ka tsy mba maharo an'izany sa hono? Aza vela tony amin'ny mengaly izay faravavy any sisa tsy nanamparany ny abibiny ny fomba ratsy ny rineny a. Mengaly no tokony arovana fatratra fa ny amiko efa simba tanteraka. Te handefa azy any arivo nefa ny tsy averina. Tadidinao ny fomba nakany anao tany. Fa simba ahoana moa ny fiainanao anaka? Diary manana fanantenana fa hoadinonao zany ray andro any rehefa tidin'ilay anjaranao ianao. Tsy manana fanantenana ny amin'izany tsony azy neny. Nahoana kivy tanteraka. Tsy zakako tsony ny fiainako. Ilay nahitako masoandro ny namotika ny fiainako ka nampitondra ny mankity indrindra. Te ho faty azy neny. Aza-tete fonaka. Ianao nge olona mivavaka sy matoky an'Andriamanitra ka nahoana tsy manam-ponony. Ilamina eo foana ny aminareo sy toko fa raha izay adiady kelinareo ve tsy efa mahazatra anao e. Za ve ny dia amoza-po e. Tsy ho avitra intsony aminay rineny a. Nofinofy daholo ny zavanokona hatramin'izay. Tsy tia toky. Sady tsy afaka ny tia tsony izy. Fa tena ahoana loatra e. Aleo fa zavatra nafenoko anao rineny fa matahotra ny voamaika ampalahelo anao a. Izany e. Nefa na hoelana ho aingana ty tsy maintsy ho fantatrao ihany. Na ho azy zany. Diary. Zara teo tsy te hanala n'io fa na miara velona izay mianaka na miara maha. Maninona sasary neny a. Neny, neny, Andriamanitra. Tena torany ty marina. Neny a. Neny. Neny, torany ty Andriamanitra. Fa misina diary a. Ino ty mampivazavazanao fa. Dada. Iary, fa nanino io diary a? Eko tsy aroa tsongony aingana ianao e. Mandiana aloha makarano manosaingana. Aingana ianao e. Aingana diary tatao ilozanao mibandona eo fotsiny a. Vonjena ange ty hanako aingana ianao a. Dada, fa malala ny tianao etsonanao e. Diary a, raha ianao anaka. Esorehatra anao zany fa hanimbanao. Marena ianao e. Fomba tony fomba rehetra ihany ka tsy maintsy natao anaka. Fa namotika tanteraka ny fiainako ny fomba ratsinao rangaty a. Ary babenao mandrakizay ny alaheloko. Ary miteny aminao fa raha maninona andreniko dia tsy miala aminao mazava aminao zany. Inona moa natsoko amin'izany fa zara leo tsy mahazaka tsony fomba ratsinao izy e. Le tsy matahotra an'Andriamanitra ty. Andriamanitra, mifona aminao tena tsy zakako tsony ny fiainako. Mafy loatra ny sika hitiko dia fantatro fa tsy maintsy hizaka n'izany koa ty zaza atao kipoko ty. Fomba leo be ny fomba ny tany a. Mamingana sy mamotika ny olona ny fombany. Mangidy sy mamela takaitra ny tarazony. Dia eo koa raha olombelona fa tsy mirara sefoka ny famanaraka satria fomba ratsy anefa fa tsy mba fomba tsara le arahana amin'io. Tsy mitondra soa manodidina fa mamotika. Potika tanteraka ny fiainako. Tapitra treo ny amiko sy le olo tiako. Tsy afaka nitaterahana le nofinofiko fony fahazaza noho ny fomba sy ny ampimpiana azy ny fitiavam-panararao tandra olombelona. Ohatray, fa tsy diary ve ny eny amin'ny tian'lery sy mitomany iny? Tsy azoko mihitsy indrizy. Fa Andriamanitra toa tsy sambikinao anaty rano. Inona eno ataoko hoe zany ty tsy mahin'Andriamanitra. Vonjeo e! Vonjeo fa misy olona lasany rano iny. Iny fa misy tamy anampy diary izy teo. Diary, boka ndray tsy zay.
Diary toky le hoe tombo mibozaka eto nge zazafady misaotra diary tsy avitra tsono izy malalo faly ny hoahy diary misara atsika be na tonga le nanao azao hoe miverena tsy fa atsika na mitoejaza amin'ny olo-kafa azy nde tsy mandiny izy diary mifonakia malala toky okaletsy zay manandandry koa raha ndray ny zazaka de zao sisany vahaolana hitandry sangeatsy azafady mifonakia tsy fantatro sa malahelo loatra manome toky angiary malala fa niza anton'izao tsy amelako fa tsy maintsy manefa izy raha misy za moa dia efa nanefa sady mafengeny ilozandy malaly diary toky ao am'izay letsy oko zay letsy dia mianazo farany eny oko zay letsy nge le olo tiako eno efolotiafaka farany ajo aloha lafa manam-pahifaneta amin'ny manodidina nge le mitombo eny zany-drazana efa nisy nampandroany ka ny zareo lasa lesy eno lasa lesy rovonjy le malala koa diso hoe lesiny saraka taminy no ny amiko ve no atao zao diary oko zay lesy toky oko zay efa zay no anjarany Andriamanitra fa tena ahoana loatra ry diary nahoana ny lozanao ty reninao malemy sy tsy mba manake fa osa sy malemy ty zanako hoe aokizaryneny aokizay fa tsy ampiverina azy tsony angeny raha masy ny talokinao hoe zanako angery mengaly na rary aho ka tsy foiko toanao sy ireo zokinao aokizay diary oka moa zay izay no anjarany fa mankiny aky mengaly mankina mafy loatra ry tata iza tsony zany zao mba namana fizarako maso ato miara tsara talamiko tonatona lasa ny sokory tata mengaly okizay mandiny zany zanako zany okizay diary aleo aloha akarano anareo mianaky Andriamanitro teno ny amiko tokoa ve no antony nanaovany diary an'izao hoe zany namono antsanako sia tena niko tanteraka ny nataoko ny fitiavan-tena tsy fisainako daholo no anton'izao no ny fanarahana ny fomba moka zarako aza mahajolambotsy tsy misaina inona nataoko hoe inony diary ny zanako mifona anaka mifona misaotra indrindra tompoko ka izao no izasia eny tompoko tandremy fotsiny fitondran-tena satria mbola tsy vita fomba nareo ny fanaja dia samy manana ny fitokisany na ny an-danina ny ankilany fa izany ny fototra mahafiorina ny fitiavany eny tompoko ka tandremy tsara fa mahasalotiny any zanako sia tsy hoe zaza tsy mitranona hoe tsy verinay akory io matory nomena anse fa fantatray fa latsapitizy dia izay no anto aza manany amin'izany ianao tompoko fa sanatria raha izany ampijaly amin'ny mengaly zany tena tiako hoe ary ny olona rainge raha tianao dia izay asambatra azy natao fa tsy ny ampahory azy akory tena marina loatra zany sia mavahono eny tompoko dia roviana moa zany sia no manana eritreritry ny anao ny fombafomba rehetra ka tady dio fa tsy ny tany ny fahadianaka fa mivavambahoaka marina aloha zany dia asa atao ela loatra fa nareo nefa hitan'ny olona mifampitaritarika eny ka amin'ny fotoana io no kasaina andoniana miaraka amin'ny fianakaviana roa to tamin'ny daty rehetra ka ireny zany mba hoe oedolo ny fianakaviana akaiky rehetra indrindra moa zany ny olon-dehibe ka raha ny amin'izay indray dia
aza manasa efa nalaminy ka. Ay. Sao raha pitso izay mianaka no mikasa hiakatrany ariva ampandreny zokony ihany sy ireo fianakaviana any. Aoka aloha fa hijelikely ny ary vetivety ahy. Totsy ny verina manko izy hatramin'izao azafady azafady indrindra. Tsy manina fa andao ary ianao. Tsy efa niteny taminao fa tsotra be ho dada. Tena masika sarotiny izy fa mora resahana kely. Ary inona indray ty mahalasa senanao e? Andeha nareo raha pitso dia roviana miverina ary miangala. Mbola tsy hay. Malahelo sady nga ianao? Ie. Efa zatra mahita anao isan'andro ako. Bangage ny fiainako voatseo ianao ry miangala ozy ilay iry izay. Manao velomandry mialohan'ny andehanana. Voaraisa efo. Mipetra tsara ry vonjy fa soa miditra tandroko dada. Ka ampisehoako andry tsara ange mahasefo ako. Hoare. Dada, vonina ty no? Mitiny aloha fa inona ary ty mahataitra anao ty. Anota no reny mahita matoto reny ty anako. Ka gaga hoe aninona ty amiko amin'ty andro efa amin'ny firy alina ianaoko. Mangina be ny aby sady maimbolao be. Raro zaniko. Tsy mba misokatra angety raha tsy sendra ho an'ny livo toy izao kosa e. Amidy angamba no mety amin'tiako. Fa amidy ahoana akory dada. Trano tsary ty ve de aleo fa ho karakarainy tiako. Fa maninona marina ho any tsy mba mahariana azy roa vava mipetraka tato e. Ka tsy tiany ety fa any arivo sy ny fandrosona ihany mahafatifaty azy. Fa inona ho any mampanelo anao tamintsika iainga tamin'ny maraina iny? Inona no nolazainy eny taminao ka? Fa nisy tokony ho lazainy anga? Fanontaniana fotsiny ilay izany. Mba tonga tany amin'ny vonjy aho hoe anao velomasy ka izy tao dia izay no nampalahelo ako. Ka mety mba nisy natao izy zaiko. Ay ve izay izany. Ka efa mba mifanarahana kosa angeny ianay e. Dia tokony mba niandry atao izy. Fa nahoana hoe ianao no tsy mbola matory foana hatramin'izao e. Efa isasak'alina ange izao e. Ary ianao ka? Nahoana kosa ianao no tsy mbola matory hatramin'izao? Fa hono ahoana ny hevitrao no momba ny fomba anaka? Misy maharatsy azy ve sa... Tsy azoko le fanontaniana. Matoa ve ny fomba napetraka ireo ray aman-dreny sy narahan'ireo zoko tany aloha tsy natao ho hajaina sy ho tanterahany? Dia ho atosoandreo aty aoriana ve ny fanarahana an'izany anaka? Tsy haiko. Samy manana ny fomba io dada. Fa ny fomba nefa amiko misy karazany roa. Ao ny fomba ratsy dia ao ny fomba tsara. Ka raha fomba ratsy tsy mitondra soa fa hamotika ny hafa kosa ve tsy ho fahotana tsotr'izao? Nanenina mafy tamin'ny nataoko amazy ary nandiny tena tanteraka ka mahatsiaro mangifiratra amin'izao anako. Azy inoko fa anenjika mandra-pahafatiko ny eritreritro tao andrenina azo ny diary reny. Dada, fiona nataonao? Marina angamba voalaza ny diary? Dada? Efa mikoriny tanteraka amin'ny rako ny fanarahana fomba anaka. Ary za dia zaza pakato. Tsy mino marina avokoa zany nambarany diary ianao dia sahanao ve ry dada? Vitanao? Mba olombelona amin'ny saina ihany ve ianao ty sa dia tena efa biby mihitsy e? Biby aza angamba mba malala mifady azy ihany. Andray kosa ry dada. Aokare anako. Impilo mivavambavaka ny mba tsy hananako zanaka vavy zany fa ho lahy daholo satria efa haiko ny fombanay anaka. Saingy arakaraka izany no vao maika koa tsy nahazonay lahy fa vavy daholo nareo. Tsy mivaly ny vavaka nataoko anako. Ka mba te hizahan-toetra sy hanokatra amin'ny masonao Andriamanitra fa rehefa ratsy dia ratsy na fomba azy io e. Fomba ratsy. Jere angeny efa raha nidiary zanakao e. Mahafinaritra anao zany zao reny. Maty izy vokatry ny nataonao. Ne taminao reny. Zanakao naterakao nefa nisombainao tanteraka amin'ny fiainany. Ary izy roa vavy. Mahafaly ianao ny sy fampitenenany aminao sy arahany alahelo mandrakizay. Miangaly mifona aminao anako. Tsy mety ivelany ihany nisombainao tamin'ny fanahy-sainy koa azy. Ompitehana tanteraka amin'ny fiainany sy ny sainy. Miangaly ianao. Ka nany saiko koa azy ange anaka mba simbe. Ka nenao ange adalany e? Rehefa simba ihany ny saiko anaka. Efa nanota ihany ary anenjika mandrakizay ny eritreritro dia aleko toizina hatramin'ny farany mba tsy hananatsiny amin'ny zareo ray aman-dreny teo aloha. Miangavy anao
fa ratsy nefa mety misy antsony ihany koa ry zareo matoa nametraka an'izany anako miala tsy niahina ka mifona aminao ina le antony mba meo antony ray anatsara na fihetsika malotonao ary ahy meo ahy le antony zanakao nataonao toy izany dia mba ho tsara ve zany miangaly mifona dala Azy le rangahantika tsy matao faty avity tsy matao tody anao le okizay kia okizay fatonga ianao tsy matonga na restoky aiko ianao io ay tonga mihitsy zay aro andrika fa ahoana zao e ahoana ianao ka miangaly no nitondra an'ireo tety de mody fatony natao anaty baketrako rasa tao anaty sakosiko sady natao fomba ahoana na ahoana tsara fatongava ry tada efa elo zay ny andranareo tato e zany tsy natatarandria tany an-trano nitantaraninareo anay daholo ny marina rehetra ary fantany fa tsy maintsy matory ato nareo any alina vao manondiny re de meny anay ny lakile nyty trano ty ray tany aminy izy zay efa andalana miaraka amin'ny polisy akanao vehivavy adala tsy matahotra an'Andriamanitra iza le tiny tsy matahotra an'Andriamanitra ilasa izy velao ahy aleo ataony mahita ki fa lehilahy tsy misaina io manamafy aho hoe zany alainy polisy eto fa tsy anao azonay vidéo dolo ny fihetsika rehetra sy ny resaka reo teo ary zao resatsika zao saika nanolana zaza tsy ampitaony ianao zay tsy iza fa ny zanakao ihany fatanao iny ny anso be iny fotsy za manapaka azy amin'ity ka za no ampiasa an'ity sady no ianao ihany de lasa nandao ny tany le voalo-pitiavako ary farany ihany ko noho izany de tsy mendrika anao tsontsony iainy eto famono olo izany ianao miangavy anao ary toka avelao iny anso be iny nino hafa tsy mafy eo ny fonjapitiany meno iainako mandrakizay zany e moramora ihany zany moramora na izany aza fa tsy tena vitako satria lasy diary no izy sy ny fomba ratsy iny firitoky nahoana ka ihany tsy mba miaisy nino aza raha nilaza fa tsy nampirafy ahy tokoa izy eny e satria tsy misy tandroka letsy ny ratsy ary zay foana le tenenako amin'lahy hoe aza zay hitany maso rehetra de nona daholo fa marina efa ny vonina giatra lesy satria na metoky an'ilay malalako fa tsy maintsy hamaly faty an'izay olona nahatonga ny fahafatesany a leo be ny olombelona sy ny fomba ratsiny a mifona no ny amin'ny tsy mba nierovokana ro hatramin'izay andray mifona no ny amin'ny diary ny eny tanteraka ny tsy mba nijoroko hatramin'izay neny maty dada fa matina ninona naindray anko mbelona manana fomba mamaly faty zay rehefa mihoatra ny fefiny ataon'ny sasany fomba ratsy renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fomba nosoratany Aingon'ny Fity novelomin'ny Rakoto Faly Sinaizy miaraka amin'ny Niravo Onymiajanirina ary Oly nandray feo sy nanatrodrosa tovy razana mamonjy sy olosoa